Gafalina toko lasy toko vavy no iarabanantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny TLT ankasorantsika ihany koa mendrika razafindratsima mitondra ny fampahalalam-baovao ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fondarana l'invité du jour. Misy aroa ny vahintsika ho amin'ny TLT vahintsika voalohany Ramatoa Razanamalala Marie-Isabelle Aimé, izy moa dia coordonnatrice de formation eo anivon'ny ISTS na ny Institut Supérieur de Travail Social Mandrimena Iavlo. Miarabanao amitiavana tompoko manasanao ihany koa androso anaty efitra mary. Miaraba indrindra tompoko ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Miarabanao na Madagasikara dia miaraba ny mpijery rehetra manerana ny nosy sy izay mielopatra iran'ny fazatany any. Mankasitraka indrindra tompoko vahintsika faharoa Andriamato Andria Mananjara Jean Fidèle izay coordinateur de formation ihany koa anivon'izay ISTS na ny Institut Supérieur de Travail Social Mandrimena Iavlo. Izay miarabanao amitiavana ihany koa ary manasanao androso anaty efitra tompoko. Miaraba indrindra tompoko ary misotranao ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Dia miarabanao ihany koa Andriamato Gasikara Fenosoa ary miaraba antsika rehetra mpijery ajaina izay manaraka ny fandarana invité du jour ho an'ny androany. Mankasitraka indrindra tompoko asaiko ampiavantsika rehetra any atokantrano iaraka aminay hatramin'ny farany arabaina manokana isika izay meno amin'ny alalan'ny onjapeo ny Real 94 FM satria mivantana amin'ny onjapeo ihany koa so fandarantsika zao izy menada isorantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na eto Antananarivo ianao na any amin'ny faritany tsy adino isika any ampitan-dranomasina amin'ireo firenena maro samihafa miresaka ny atao hoe tontolo ny atao hoe travail social isika androany ato anatin'ny fandarana ka rariny loatra raha ny Institut Supérieur de Travail Social na ny École de Service Social teo aloha moa zany no anaran'izy io anisan'ny ifitoera mpampianarana anankiray izay efa niolona hatrany amin'ny 16,700 raha ity ISTS Mandrimena Iavlo ity tompoko. Amin'ny ankapobeny ngamba aloha dia andao aloha fantaritsika kely fotsiny aloha ilay ataontsika hoe Institut Supérieur de Travail Social na ny ISTS université ve zany matoa hoe institut sa salamin'ny ahoana inavy no mianatra ao inavy ny ampianarinao zay mety ho fampafantarana amin'ny ankapobeny. Asa iza mety afaka mamaly voalohany Ramatoa Fidèle sa Ramatoa Isabelle? Dawary toka. Eny ary misotranao fa amin'ny fametrahana izay fanontaniana izay mamela anay ianao Andriamato Fenosoa Gasikara anazava misy kokoa aloha mahakasika an'izay hoe inona marina moa ny Institut Supérieur de Travail Social ex-ny École de Service Social teo Antanimena izy io sekoly katolika amina fikambanana Andry Masera Fille du Cœur de Marie. Eny tokoa efa tamin'ny 1960 ny orenan'io sekoly io raha tsy ahivona kely ny tantara dia hoe tamin'izany fotoana izany dia nisy ny tondradrano teto amin'ny Antananarivo ka nanosika an'ireo marsiera religieuses ireo nanao ny asasolo tamin'izay fotoana izay andray-tanana an'ireo tsabona tamin'izany fotoana izany. Fa taorian'izay dia nahatsapa zareo hoe tsy tokony orina intsony amin'ny ity ataontsika hoe asaso ity intsony fa tokony misy ny fandraisana tanana mihitsy amin'ny fikarakarana sy ny fanampiana fanaovana tantsorika an'ireo olona izay ataontsika hoe sahirana izay misy eto amin'ny firenena. Teo zany no mahatonga an'zareo nanapa-kevitra hoe tsara misy ny fitoeram-panofanana tanora mba ahafahana tena hoe mandray an-tanana an'ireo olona sahiranareo na manatanteraka an'izay ataontsika hoe fampandrosoana izay tamin'izany fotoana izany no nisy nanitsangana le sekoly ataontsika hoe École de Service Social. Rehefa taty aoriana moa dia nisokatra ary roborobo ny sekoly dia navadika ho Institut Supérieur de Travail Social izay etsy amin'ny Mandrimena Iavlo misy anay amin'izao fotoana izao. Ny fantaniako kely aloha satria raha miresaka hoe École de Service Social izay nendoandro masira mantsika impolo sy mijato sy arivo dia ohatr'izay fa androany zany izy Institut Supérieur mihitsy zany no mahagaga anahy zany hoe misy mianatra an'ilay atao hoe travail social ve zany sa ohatrany ahoana? Eny ary raha anohisana ny zavatra efa niteneniny Monsieur Fidèle teo ny Institut Supérieur de Travail Social moa zany dia université catholique
manabe tanora na manofana tanora isehatra eo anivony zany asa sosialy zany zay zany lo izy université katolika zany izy maritra afriny eo ny ataontsika hoe fianarana zany eo anivony ISTS zany amin'ny akapiany tompoka ny fianarana ao amin'ny ISTS zany aloha dia misy ny atao hoe formation initiale zay maharitra 3 taona raha tenenina aloha dia misy parcours anankitelo izy misy ny parcours assistant social zay mirona be deaibe amin'ny resaka hoe accompagnement psychosocial zany ny formation omenan'ny tanora misafidy an'io lalam-piofanana io ny faharoa misy ny atao hoe animateur de développement social izay mirona be deaibe ny formation amin'ny resaka projet de développement dia fahatelo misy ny atao hoe éducateur spécialisé izay mirona manokana zany ny fanofanana ireo tanora reo amin'ny fitantanana sy fanaovana tantsoroka nireo avatsika izay mety manana fahasembanana na manana fikorontanatsaina dia ohatrana hoana le faritan'le hoe rassistance izy zany dia 4 taona dia raha animateur izy dia 4 taona dia raha éducateur izy dia 4 taona sa mifanindran-dalana daholo reo mifanindran-dalana daholo samihafa mifanindran-dalana daholo fa ny module atao isak'le parcours zany no samy manana ny spécificité-ny efa samy 3 taona dia rehefa aveo ohatra hoe te hanohy anao master le mpianatra dia misy hatramin'ny 5e année ary mbola misy hatrany amin'ny doctorat ka zay indrindra le fantaniko zay ohatrana ahoana le rafim-pampianarana sy ny diplôma zany rehefa mivoaka anatin'ity institut ity raha ohatra ihany koa zany misy tanora anankiray afaka baka zany dia hoe inona ny lalam-piofananao dia travail social zay ve ny anaran'le filière ny tompoko eny tompo ao amin'ny STS zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe izay le hoe formation na travail social izay zay zany ny olona voakao dia lasa travailleur social na travailleurs sociaux moa zany zareo rehefa vita ny formation fa ny tsara tsindrina aloha dia le hoe misy an'le hoe nazavainy madame Isabelle teo ny misy le formation initiale dia misy ihany koa le formation continue zany hoe le continue indray zany dia formation à la carte na misy formation à la demande reo zany dia natokana ho an'ireo olona hafa zany manahoana le resaka diplôme sy le rafim-pampianarana LMD ve sa ohatrany ahoana mahakasika ny rafim-pampianarana dia système LMD zay moa zany efa rafitra rahantsika eto Madagasikara dia manaraka an'izay ny tsara marihana dia hoe ny STS dia anisan'ny sekoly anankitelo zay moa zany eto Madagasikara eto manana ny accréditation zany hoe ny tombony amin'izay fotoana zay dia ny diplôme ny mpianatra izay mivoaka amin'ny STS zany dia afaka manohy any ivelany raha ohatra ka hoe licence ianao no mijanona ka tianao master any ivelany ary afaka mitady asa ihany koa ianao ary reconnu zany ny diplôme anao iny asanao any ivelany zay le hoe accréditation anatin'le izy zany raha ohatra zany misy mpianatra anankiray mianatra ao aminareo mahazo diplôme na licence izy eken'ny orinasa rehetra ve iny diplôme an'iny ny any ivelany zay ny anisany tena manahirana amin'ny surtout moa ny institution privé sala amin'ny tsika tony tena reconnu mihitsy ny any ivelany ary tsara ny manazava fa amin'izao fotoana izao dia efa maro ny tanora zany mandeha mitady asa any ivelany na manohy fianarana ihany koa tahaka ny hoe any Allemagne zao dia efa be dia be ny tanora izay mivoaka tao aminay tao mandeha miasa any satria mila travailleurs sociaux be dia be any Canada ihany koa zany dia izay no itsindrina eto zany fa hoe tombony ho anay zany ny fananana ny accréditation io totokely ato madame Isabelle tsika misy anampina kely saka anampy kely azafady indrindra ao anatin'le hoe accréditation zany anisan'ny nazahoana an'le accréditation ny formation omena zany dia manaraka ny norme internationale dia na hoe ny infrastructure misy ao aminay zany dia efa ny ekena fa manaraka ny norme manaja ny maha-olona tanteraka ary ny fiofanana ihany koa izay omena dia mamaly ny filaniny ny ataontsika hoe tsenan'asa amin'izao fotoana izao idirantsika le fiofanana rehefa aveo fa raha ohatra ka miresaka kely zany tsika Marie Isabelle Aimé tsy fantatro Aimé ve sa Isabelle sa Marie Isabelle eo amin'le lafin'ny mpianatra hiditra ao aminareo ve misy fepetra manokana rehefa afaka baka ve dia mety tsy misy hoe amin'izao moa mandeha ny tyle hoe littéraire na scientifique des séries zany io resahako io concours ihany koa ve miditra ao aminareo sa sélection de dossier sa zay tonga amin'ny soratra anarana dia voaray avokoa ohatrohatrany ahoana zany le fomba fiasantsika ao anatin'izy raha tenenina le hoe ny fepetra hidirana ao aminay moa zany dia afaka baka aloha baka zany toute série tsy mifidy hoe baka A na C na D fa rehefa afaka baka zany dia raisinay daholo dia tsy manavaka finoana
tsy manavaka hoe katolika ihany na protestanta ihany nefa zay tanora malagasy maniry te hisehatra ao amin'le travail social zany a dia raisinay daholy. Dia ny taona moa zany a 12 taona zany no raisina fa zany hoe tamin'izao efa be da be ny fangatahandray aman-dreny dia nandray somary nandray latsaka ny 12 taona fa ampiana fotsiny zareo zany mba tena ho tafiditra tanteraka ao anatin'le resaka asa sosialy amin'ny alalan'ny fitantanana. Manodidina ny firy hoe zany zao ny mpianatra ao androantsika amin'ny resaka io? Amin'izao tsika amin'ny resaka izao zao 700 ny mpianatra ao hatrany amin'ny master. Etsy Mandromena Iavoloha. Eo amin'ilay tontolo ny fampifanana indrindra ianareo menatalo tombony zany satria samy coordonnateur de formation ihany koa nareo eo amin'le zavatra ampifanana mihitsiny raha tsoko zany le fanontaniana dia hoe inona tompoko le hoe travail social satria misy olona zany zao mieritreritra hoe asa manao asa soa ve zany ve dia ianarana ny mizara ricantonisiana sa ohatrany ahoana zany zazavaina kely izy. Ie tsara be mihitsy izay satria matetika zany tena afangaron'ny olona io resaka ataontsika hoe travail social io afangaron'ny olona amin'ilay ataontsika hoe asa soa na œuvre de charité ngamba irantsika malala kosa ngamba fa zany hoe ataontsika hoe asa soa zany a dia tsy mila ianarana zany fa afaka manao an'izany daholo ny rehetrarehetra. Eo ihany koa misy zany mamoaka an'izay hoe anao asa social tsika androany dia anao fanadiovana tanàna sy ny sisa kanefa tena tsindrina etona zany fa ianarana zany atao hoe asa social satria afahana zany tena mitondra hoe développement personnel aloha fampandrosoana le tenanao zany zay zany anankiray fa ny objectif anatin'le izy dia développement communautaire amin'le firenetsika zany dia andray anjara amin'ny fampandrosoana an'ity firenetsika ity zay zany a nanofananay an'ireo tanora reo dia atreto zany a mba angatahanay zany mba tena hoe hovaina zany zay voabolana zay ary mba ho fantatry ny rehetrarehetra hoe ny atao hoe travail social dia tena asa social ianarana izy io ka le dika teny malagasy hoe asa social ie fa tsy asa soa asa social zany le izy fa tsy asa soa zany hoe azafady na Madagasikara ny mpiasa social zany a tsy manao asa soa fa mitady zay mahasoa ny olona. Ono afaka idiritsika ve tsy priankely tena PDB zany zao ny any atokantrano tena mety gaga vao maheno an'izany androany. Inona zany le ianarana ao anatin'le asa sosialy ohatrany filera rehetra ve misy matiera ary ohatra ve tsy fantatra afaka satria gaga zany ety hoe hianatra 5 taona eny taona asa sosialy ny anaranao anatin'le ie misy matiera marobe azafady toko misy matiera marobe zany a na ataontsika hoe module moa ny tenenanay anazy marobe ianarana manomboka hatrany amin'ny première année mandrapatonga any amin'ny 3e année ohatra fotsiny ao amin'ny première année zany ny ankizy dia ampianarana ny atao hoe psychologie de l'enfant mamatatra ny toetoetra ny ankizy mba ahafahana mijery hoe ahoana ny anampinana azy raha sendra misy mivaona ohatra ny toetra sehon'ny ankizy. Zay zao anankiray ohatra hoe psychologie de l'enfant manao ihany koa zahay mianatra aloha inona ny éthique sy ny déontologie ny mpiasa sosialy satria tsy maintsy manana attitude de comportement mba mipetrapetraka zany ianao manatanteraka an'le asa zany hoe ohatra hoe manana miasa ampamarinana ianao mahay manaja secret professionnel ianao zany ianarana ao anatin'izany asa sosialy zany daholo. Akoatran'izay mbola misy ihany koa ohatra hoe ny module ataontsika hoe anthropologie ohatra satria tsy maintsy mahafantatra ny fiaim-piainana any amin'ny toerana rehetra ohatra hoe manerana Madagasikara ohatra hoe manahoana ny resaka culture ohatra ny faritra atsimo manahoana ny any amin'ny faritra avaratra raha andehanao intervention any ny mpiasa sosialy dia tsy maintsy mahafantatra ohatra ny ahoana ny fomba any dia mijery hoe inona ny tokony hajaina inona ny tokony tsinotso ny avina amin'izany zavatra zany dia mila ianarana zany mba tsy hivoana zany ary mba tsy hanafitohina olona le any amin'le intervention ataon'ny mpiasa sosialy marobe moa zany le matière dia mbola afaka manampy monsieur Fidèle ao anatin'izay anampiko azy araka le niteneny madame Isabelle teo aloha hoe resaka accompagnement psychosocial zany zao dia tena ianarana zany satria raha tsika malala amin'izao fotoana izao fa sahiranana ny olona misy koa le hoe ataontsika hoe mety hoe violence conjugale zany hoe adiny mpivadika rehefa misy zany mahazo ale vehivavy ohatra dia tsy maintsy mitaraina izy ary ny hitarainany eo dia eo zany ny asan'ilay travailleur social ny assistant de service social moa tena manao an'izay mihaino an'ireo le olona zay victime reo dia manao an'izay accompagnement psychosocial zay manao tantsorika zany dia zany zavatra zany tsy hoe iza hoe n'importe qui mialatsiny le fomba fiteny no afaka manao an'izay fa misy teknika zany ianaranao afahanao manampy an'iny olona iny manao tantsorika zay zany anankiray eo ihany koa araka ny teneniko teo izay hoe resaka fampandrosoana le tena tanjona anankiray ngesa be ao anatin'le izy tsy afaka anao an'le fampandrosoana mihitsy ianao
raha tsy mianatra ny atao hoe méthodologie de projet manomboka hatrany amin'le hoe manao étude hoe inona moa étude de besoin inona marina moa ny zavatra misy eto amin'ny toerana anankiray ity ohatra hoe amin'ny fokotany na commune anankiray mamantatra hoe inona ny filan'ny remponinareo ary manao ny priorisation avy eo zay vao manatanteraka rehefa hita zany ny fiapetra rehetrarehetra ny critère rehetrarehetra hoe inona marina ny tena filana zay vao miroso amin'ilay fanatanterahana le tetikasy ary manao ihany koa ny suivi évaluation zany zany anisan'ny module ianarana zany zay mba hitondrana le fampandrosoana hoe tena mazava marina amifantoka amin'le filan'ilay olona sy ilay filan'ilay toerana zay anatanterahana le fampandrosoana. Misy mpianatra anankiray misafidy ny lalam-pifanana agro de rehefa mivoaka ao izy de lasa ingénieur en agronome zany izy. Itsika zany raha ohatra ka isafidy izy ny travail social mivoaka inona zany izy ao anatin'le izy ary inona ihany koa zany ny tolotrasa mety ho azony olona anankiray rehefa mianatra na misafidy an'ity lalam-piofanana ity tokoka. Raha ho an'ny eo amin'ny mpianatra ho mpiasa sosialy zany rehefa mivoaka zany izy de atsoina hoe assistante sociale aloha le anankiray satria le tena hoe misy parcours anankitelo de ny anankiray atsoina hoe animateur de développement social de ny anankiray atao hoe éducateur spécialisé fa reo rehetra reo mitambatra no atao hoe travailleur social de le tolotrasa zany mety ho azony ao anatin'le izy raha ohatra ny asa moa be dia be ny asa indray no mitady atsika ho atsika mpisehatra sosialy ny asa no mitady atsika fa ny samy manana ny safidiny moa fa be dia be fa teneniko aloha hoe ny sehatra iasana aloha zany dia maro be ohatra hoe any amin'ireny département ministériel reny rehefa misy service social mikarakara olona dia iasan'ny travailleur social any amin'ireny centre hospitalier reny misy service social any iasan'ny travailleur social mandray ohatra fotsiny ohatra hoe ao amin'ny centre Vonjy be Fialantanana misy sehatra anankiray ao amin'izay centre Vonjy zay manao accompagnement an'ireto ankizy tratran'ny violence sexuelle dia manao accompagnement ny famille manao accompagnement andray aman-dreny manaraka ny procédure tokony arahana rehetra zany makasika an'izay zavatra mitranga zay dia zany moa anisan'le hoe ianarana zany zavatra zany dia ankoatran'izay raha itenan'le hoe le sehatra iasana reny centre social be dia be zay mikarakara olona reny zany dia reny daholo afaka iasana ny any anatin'ireny ONG zay manao projet sociaux na manao projet de développement reny any anatin'ireny ny travailleur social zany no miantsehatra zany hoe rehefa toerana na sehatra asa mikarakara olona ho an'ny fampivoarana ny maha olona dia iasan'ny travailleur social daholo. Misy eo ihany koa ireo organismes internationaux zay miasa eto amin'ny firenetsika ireo raha tsy tanisa fotsiny ohatra zany hoe ny PAM ny UNESCO UNICEF indrindrandrindra satria ireny tena hoe miantsehatra amin'ny ireo ankizy dia ny travailleurs sociaux zany tena recrutendry-zareo amin'izay le hoe sehatra ny fampandrosoana zay na eo amin'ny lafiny maha olona na ny fampandrosoana eo amin'ny firenena matetika moa resahantsika foana hoe ny any Antsimbo cimetière de projet fa any zany tena presque tena hoe travailleurs sociaux ny tena miasa any anivony reny mba ahafahana tena manatanteraka n'izay fampandrosoana izay. Eny ary zay aloha zany makasika ny STS tsy maintsy nampidiriko aloha zay mba ahafantaran'le olona hoe inona le Institut supérieur de travail social mandromena iavolono misy anazy tena votatin-dresakitsika dia natao hoe travail social resaky kely satria be dia be ny olona mbola tsy mahafantatry ina avy ny karazany sy maro samihafa fa amaranantsika kely ny STS fotsiny asa mety misy hoe fidira mpianatra sy ny salam'izany sa efa taraiky oviana fidirana ohatrany ahoana mba ampidirisika kely aloha le STC kely dia miditra amin'ny votatin-dresakitsika isany ho afaka andahoary madame Marie Isabelle eny tompoko sotra tompoko le ao amin'ny STS moa zany efa niditra tamin'ny janvier ny mpianatra dia manomboka any amin'ny septembre andray zany no manao ny fandraisana ny mpianatra vaovao rehefa oviana zany misy réinscription sy inscription réinscription manomboka réinscription moa zany rehefa hiditra deuxième année zay manao réinscription fa le olona vao hiditra zany raha anao inscription dia manomboka any amin'ny volana septembre any zany zay mandray manatona etsy amin'ny mandromena iavoloha misy repera kely na salam'izany ve mba hitanina zavatra
misy any institut supérieur de travail social aloha zany a dia alohan'ny andehanana any amin'ny palais présidentiel any dia ao alohaloha misy trano mavongeza be zay amphithéâtre dia misy soratra hoe ISTS mihitsiny raha vaty amin'ny ville zany dia côté gauche côté gauche izy raha ohatra vaty miala station total zany reo makiplasta dia miakatra ambony akavia ambony kely eo dia ao amin'ny akavia zany misy an'izay amphithéâtre ansa zany raha vany andoharano fotsy raha ohatra vany andoharano fotsy fa raha vaty tsika dia akavanana raha vaty bypass tsika dia akavanana tonga dia mora hita kely le izy mazava tsara mihitsy zay iverenantsika iny rehefa mamarantsika amin'ny fanentanana satria ho eny ho atsika ny tokantrano misy an'io laharany ihany koa atsika tsony raha mila fanampanazavansika eo nivony zay atao hoe ty hianatra ty hiofana eo nivony ISTS izay travail social nisan'ny araky nabaraka teo tsy fantatry ny olona hoa fa inavy zany ny atao hoe asa sosialy raha ohatra ka manome famaritanareo sy karazany topoka ny atao hoe asa sosialy zany dia araka lefa le nitenenina teo moa zany dia le hoe fototra amin'ny alafin'ny fampandrosoana le izy dia ny anisan'ny tena anankiray tena ataonay zany dia hoe mandray anjara amin'ny fandrafetana politika sosialy zay zany anisan'ny anairana ihany koa fitondram-panjakana mba andraisanay anjara zany amin'izay le hoe lafin'ny fampandrosoana zay dia araka le nitenena teo moa ny karazany zany dia le hoe mitondra développement mitondra fampandrosoana dia any amin'ny resehatra marobe zay fandraisana afaka tonga dia mame ohatra ve andrimato Jean Fidèle ao anatin'le asa sosialy mihitsy zany mba tsy hanafangaron'ny olona n'le hoe asa soa zany ohatra zany eo amin'ny lafiny zao dia zao ny atao hoe travail social eo amin'ny lafiny zao dia zao ny atao ohatra zany teneniko teo raha ohatra ke amin'ny centre hospitalier le izy dia tena hoe manao accompagnement andreo le tsy salama reo zay zany tena atao hoe travail social accompagnement psychologique ave le resaka eto sa matériel accompagnement psychosocial zany tena atao raha eny anivon'ny commune izy raha eny amin'ny fokotany dia tena hoe resaka projet zany tena atao travail social amin'izay fotoana ohatra inona ohatra projet manao pompe ve sa manao ohatra zany zay raha zay ny filanao anatin'le commune na filan'le mponina dia manentana an'le olona io zany zavatra anankiray koa tsara tsindrina tsy hoe akory tena tonga dia manome vahaolana mivatana ho an'le olona zany fa taritina zany le olona mba hatsapa hoe ho tompona andraikitra eo amin'ny lafin'le fampandrosoana zany zay zany le resahako misy anampiana kely madame Isabelle le asa sosialy aloha zany raha fanampiana kely le monsieur Fidèle dia fampivoarana ny maha olona zay le asa sosialy dia fandraisana anjara zany amin'ny fanalefahana na fitsaboana mihitsy aza moa satria ataontsika hoe manao thérapie psychosociale ny mpiasa sosialy fanamaivanana reo jaly ara-tsaina sy ara-piarahamonina izay atrehan'ny olona marobe amin'izao fotoana izao dia izy tsy maintsy hoe miainga amina hoe inona le filana araka ny efa nitenen'ny monsieur Fidèle teo tsy maintsy misy étude na besoin zany hoe inona le filana ato dia miainga amin'izay inona ny activité ho atao zany mba hanampiana an'le olona hanaovana tantsoroka an'le olona ho any amin'le fahazakantena zany sy fananana toetsaina mandray andraikitra mba tsy hiakina amina fanampiana foana dia ireo le atsotsika hoe travailleur social reo ve zany manao an'izay io ve misy tenany ve manao anazy sa hoe misy fikambanana sa ohatrany olona fisehoana zany hoe fa misy an'le ataontsika hoe champ d'intervention moa zany tenenantsika azy le sehatra iasana le araka le teniko teo ohatra hoe any amin'ireny département ministériel any amin'ny tonga dia hiteny centre ohatra hoe ao amin'ny centre énergie andavamamba zao misy travailleur social ao satria mikarakaraka izy ny ao ao amin'ny centre de service social ohatra ao ambony rary ao misy mikarakara zazakamboty ao ary Mahamasina zao misy atao hoe centre fihavanana mikarakara ny vehivavy sahirana reny zany le tena hoe le sehatra isy tenany mihitsy no ohatrany hoe za zao travailleur social dia mandeha mitady asa misy centre dia za tenako ny makany zay zany le ka anaty centre fa le ka anatina le satria miresaky monsieur Fidèle hoe fampandrosoana firenena raha ohatra ka makany befotaka zany dia za amin'ny anaran'ny tenako ve no manao an'le projet sa hoe miandry andreny ONG reny vao afaka zay le tenako hoe le fisehoany mihitsy zany ay zany hoe ianao zany mitady asa satria le asa sosialy aloha dia ohatry ny asa rehetra ohatry ny asa rehetra dia zay no mahatonga anazy hoe anarana dia raha miditra ao anatin'ireny ONG ohatra hoe manao projet reny anao zany dia miditra ao ianao mangataka hoe qualité de inona ny idiranao ohatra hoe gestionnaire na projet ve zany ianao sa le any amin'le inona dia ohatr'izay zany le idirana dia izy mangataka hiasa hanao an'le asa sosialy
travailleur social mety manodidina ny firifiry eo moa zany tsika zany zao efa maro ve nety Madagasikara sa mbola vitsy sa ohatrany ahoana mpisehatra tena efa maro satria araka le niteniko teo efa nanomboka tamin'ny taona 1960 ny siny sekola tena efa betsaka zany manerana ny Madagasikara amintsika am'teny zao tsy de tena manana hoe atotanisa tena mitombona moa zany fa araka ny tenenina teo zay eo amin'ny 700 eo foana zany mpianatra isa-taona de araka mety hoe finanitsika hoe ohatrany ahoana zany ny travailleurs sociaux manerana Madagasikara eto Madagasikara resaka efa misy koa moa zany any ivelany amin'izao fotoana fifandraisanareo sy ny fitondram-panjakana no resantsika satria nanaitra kely ana le teniko teo hoe izange afaka manampiko amin'izay sehatra ny fampandrosoana ohatrany ahoana zay le fifandraisan'ny travailleurs sociaux zay mihitsy amin'ny fitondram-panjakana tompoko na ny fanjakana zay misy eo moa zany fitondrana zay misy eo hatreto aloha zany eo ministera aloha araka le tenena teo zay efa misy ireo travailleurs sociaux zay miasa ao ny ao amin'ny commune urbaine Antananarivo koa misy fa zahay zany manararoatra eto tena mangataka mihitsy ary manaitra hoe mba hisy zany ny fijerena akaiky any travailleurs sociaux satria araka le teneniko teo hoe tena anisan'ny discipline anankiray afaka mandray tsara mandray anjara eo amin'le hoe fandrafetana ny rafitra na ny politika sosiala satria ny anaranay zany za zavatra zay anofananay andreo tanora reo de anisan'ny mbola misy zany fiara-miasa fa mbola angatahanay hatrany zany mba tena hitotika ty aminay ireo fitondram-panjakana zay koa miezaka manantona andrareo mandodombaravara fa mba tena hoe angatahanay ary fanirinay foana zany mba tena hoe irotsaka tsehatra mety araka iasa ny fitondram-panjakana ohatrany ahoana zay le fiara-miasa eo fitondram-panjakana zay malangana projet ve afaka manao nareo manao inona afaka manao nareo manao zao afaka manao zay afaka mame indisy kely ve anao fa mety misy fitondram-panjakana zao manaraka ny fandarantsika amin'ity alina ty matsy manomboka zany any amin'ny fanaovana lalàna ohatra zany raha ohatra hoe misy lalàna mba mahakasika ny fampandrosoana de efa afaka miara-miasa zany zay amin'ny fitondram-panjakana eo ihany koa eo amin'ny lafile fampandrosoana teny antsika ny resaka projet de développement na any anivon'ny commune na io na any amin'ny ministera maro isan-karazany ihany zay voakasika an'izay zavatra zay de angatahanay zany mba hoe hisy ny fangalana vy ny hevitray ve zany raha azo lazaina an'izay zavatra mba ahafahanay mandrafitra zany miaraka amin'zareo manao ny étude hoe ohatrany ahoana marina moa ny ataontsika inona marina ny tena tokony filano reo olona reo mba hifanaraka amin'le besoin ndrareo zany isy le appropriation zany zay zany tena fangatahanay zany mba hisiny le tena fampandrosoana maharitra zany mba tsy hiverenantsika foana amin'ilay hoe teny hoe asa soa zany tiako mafisina kely hoe ilaina ny travailleurs sociaux zany de ohatrany hoe tena mba mangataka sy miangaviny any amin'ny fitondram-panjakana mihitsy mba anymelanja ny asan'ny mpiasa sosialy fa satria indraindray manko lasa le hoe reny le mpizara menaka reny le mpizara vary fa tsy zay mihitsy fa araka le namafisina teo hoe asa ohatry ny asa rehetra io de araka le fantantarany teo le asa ataon'ny mpiasa sosialy zany de afaka miara-miasa tsara zany amin'ny sehatra rehetra farany anisan'ny tena manitikitika ihany koa anatin'ilay ataontsika hoe fandraisana anjaranareo zany amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena eny anivon'ny commune ohatra mety ilaina ve zany manahoana ny anivon'ny fokotany mety ilaina ve zany inona ihany koa zany ny mety hoe zavatra efa nataona travailleurs sociaux anankiray ohatra zany zao mba azo ataontsika hoe profo favongelin'ny mpiasa ny bangia zany ao anatin'le izy ohatra anankiray zao ohatra hoe nananganana travailleurs social anankiray centre d'écoute ao amin'ny commune satria be dia be zany ny fianakaviana tratrana herisehitra ny ankizy maltraité ny ankizy na nireny mpianakaviana misedra olana noho ny violence ataon'ny vadiny ohatra de le misy an'izay le centre d'écoute zay na natsangany travailleurs social mba hiainona zany ny fitarainana sy ny fanaitainana mahazo andreo fianakavianareo de rehefa aveo miara-miasa amin'ny autorité locale moa mazava loatra miara-miasa amin'ny maire sy ny karazany hoe ahoana ny atao zany fa misy an'izao amin'tony amin'reto vahoaka tantanitsika reto de inona ny azontsika atao de mandeha ny procédure rehetra zay tokony atao moa zany mahakasika an'le zavatra mitranga isa-mpianakaviana io moa zany tsy ampitoviana ny zavatra mitranga fa samy manana ny fomba hitantanana sy ataontsika hoe traitena anazy raha ohatra ka aretina le izy samy manana ny fomba hitretena anazy zany le izy de zay no mahatonga le hoe asina le centre d'écoute de enoina ny olona de traitena araka le zavatra mitranga amin'le olona fa zay zany hoe anisany ohatra anankiray le hoe travailleurs social manangana centre d'écoute tany amina commune ohatra anankiray ihany koa torak'izay ihany koa amin'le fampandrosoana ihany koa ny tsara tsindrina kely angamba satria nanontany ianao inona ny mety ohatra
fampatsiahivana moa raha am'le formation anay teo zany de hoe misy zany le formation théorique ianarana ao an-tsekoly ao anaty salle de classe fa ny mampiavaka zany de misy le stage pratique andefasanay ireo mpianatra ireo mba hatonga de hoe a opérationnel avy hatrany an'ireo le tanora ireo zany de ny mpianatra anay zany na ny mpiofana rehefa alefanay manao stage ohatra zao le animateur de développement social teo de tena asainay mihitsy zany manao fanadiadiana manao étude ary tena hoe mametraka an'le projet any anivon'ny fokotany any anivon'ny commune any de eo zany de fahafantarana hoe misy zany fiarahana miaraka amin'ny olona maro isan-karazany zany zavatra efa natao tany miaraka miasa amin'ireo autorité locale araka le ndresahany madame Isabelle teo de zay zany efa maro be zany ny zavatra efa misy zany sy naorina zany de eo koa moa zany le nirahana teo amin'ireo partenaire maro isan-karazany reo teo be de be zany ny tetikasana ny zavatra efa najoro ireo travailleurs sociaux. Anisan'ny tsy atsika hodinatsita ny 20 martsa ho avy zao isan-karazany ataontsika hoe célébration amizay ataontsika hoe travail social izay manahoana antsika eto Madagasikara manahoana ianareo eo anivony STS ihany koa makasika an'izay endrikana fankalazana zay ary inona daholo mety endrika zany anehoana an'izay topoka. Ny anomboako anazy angamba ny makasika an'le andro iraisam-pirenena ho an'ny asa sosialy de mikarakara hetsika moa zany ao amin'ny ISTS amin'ny talata faraka amin'ny 20 martsa anisan'ny lohahevitra entina anakalazana an'ilay fotoana de ny hoe à la découverte du métier du travail social zany hoe tena ampahafantarana misimisy kokoa an'ilay atao hoe asa sosialy sy anomezan-danja ny asan'ny mpiasa sosialy zay zany anisan'ny zavatra anisan'ny thème ho velabelarina ao anatin'le fotoana de azafady amin'ny manomboka amin'ny valo sasany moa zany no fandraisana olona de misy ny famelabelan-kevitra isan-karazany izay atao ao de fanasana antsika rehetrarehetra izay liana amin'ny resaka asa sosialy na ny mbola te hiditra zany de efa asaina sahady zany satria mahasoa antsika le fahafantarana an'le resaka asa sosialy de izay le zavatra atao de amin'ny misy ihany koa ny trano eva izay atao hoe tokotanin'ny amphithéâtre zany iresadresahana mahakasika ny module izay ataon'ny mpianatra ny module de base moa ny tena ho velabelarina fa maro be izy manko de mety tsy ho voaresaka ao daholo de misy ny mpampianatra matianina zany no andray antsika ao amin'le trano eva manazava mahakasika an'ireo module reo sy ny fomba ampiarana azy zany rehefa tonga ny misehatry ny terrain ihany ny mpianatra na ny mpiasa sosialy izay tonga eo. Ny tapakandro ariva kosa zany de misy ny fifananana ara-panatanjahantena zay ataonay ao amin'ny mpianatry ny STS miaraka amin'ireo le ancien ny STS zay araka ifanasana sahady an'ireo le ancien STS rehetra zany zay nianatra tao amin'ny STS nandritra ny tamin'ny tany mena na efa tao amin'ny STS zany mba ho avy eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka amin'ny STS rehetrarehetra reo mpisebisehatra amin'ny asa sosialy rehetra araka ny tenena teo ihany koa isika rehetra na tanora na olon-dehibe de tongava fa malina zany zavatra ho jerevantsika ao. Ankoatran'izay ihany koa mety misy fanamariana manokana ve am'izay ataontsika hoe andro iraisam-pirenena izay mihitsiny mety iombonana asa manerana nosy hoe sa eo anivony institution ihany no anaovantsika anatin'io célébration io tokoka. Ia, ny asa sosialy moa efa miparitaka manerana Madagasikara de fa ny STS no amin'ny faraka amin'ny 20 makalaza eto Antananarivo fa misy ihany koa any amin'ny faritra ihany koa misy travailleur social izay miombona ao anatina vondrona de manao hetsika ihany koa zareo zany ankalazana ny andro iraisam-pirenena io rehefa travailleur social zany zay mety tsy ho afaka miaraka amin'ny ISTS de efa manao hetsika ihany koa zareo any amin'ny faritra misy anazy ihany zany manamarika ny andro anankiray io ary anisany hoe tena tsy pihana ao anatiny manko le tena hoe avohitra mihitsy hoe tena misy ange le travailleur social ary manandanja ny asan'ny travailleur social de mba tsy ho afangaro amin'izay le nitenentsika tany voalohany hoe tsy asa soa io fa asa hitadiavana ny mahasoa ny olona de ianarana mihitsy ny manao an'le technique d'intervention zany tena ianarana.
manatrakina anazy resaky madame Marisabelle Aimé zay ny matozo ny fitelany amin'ny hoe tena misy tena asy izy io fa tsy hoe manao asa soa ono a raha neto Madagasikara fotsiny resantsika ina mety hitanareo satria nareo mpisehatra ao anatiny ihany koa tena hoe olana am'izay ataontsika hoe tontolo ny asa sosialy zay na ho an'ireo à travers sociaux reo mihitsy inona ny mety hoe olana ho an'ny eto Madagasikara manokana na constat zany hitanareo ny zavatra tena matetika aloha zany hoe tena tsapa dia izay le fanafangaron'ny olona an'ilay atao hoe asa soa hoe mpanao asa soa ny travers social dia matetika zany tena tsy mazava amin'ny olona foana hoe inona marina moa tena zavatra ataon'ireo travers sociaux reo dia ny zavatra tsapa ihany koa dia tena fahasahiranana zany any mahazo antsika eto Madagasikara ho an'ireo vahoaka dia maro zany ilay olana nefany a noho le zay tsy fahafantaran'ireo le mpiara-miombonantoka na zay olona tokony ara-iasa amin'ny travers sociaux zay a dia somary sahirana zany ny fanatanterahana an'le asa mba tena iroso makany amin'le lafiny le fampandrosoana mialatsiny a ty tena mivatana be ty fanontaniana ty fa ingany mba hanana valiteny nareo misy olona tapa-kevitra ny hoe hianatra an'io lalam-pifanan'io ary voaka ho mpiasa sosialy na travers sociaux zany izy a dia mahavelona ve zany tompoko ao anatin'ny fiainana mahavelona ve zany tena mahavelona fa zay zao tena velona tsara ohatrany madame Isabelle so afrina nefa misehatra atao anatin'le izy efa 12 taona taony ny antseherako tao anatin'le asa sosialy fa tena velona tsara mihitsy tsy atahorana zany alomoko fiorina fa fiainana mesatra manahirana le fiainana fa zany hoe hainao zany no mijery an'le izy hoe ohatra ty le asa sosialy dia mahavelona tsara le izy hatreto toraka zany koa monsieur Jean Vitel ao tena mahavelona ka ny indray manko fandraisan'ny olona anazy rehefa miresaka hoe social atsika dia resaka ho sahirana zay dia hoe naokoa zany lasa mety hoe sahirana mitovy amin'izay le mety ho aza zay fa misy ny fa olona sahirana raisina tanana satria zay ny antom-pisiny ny travers social fa tsy eo amin'ny olona sahirana irery foana ihany nefa araka le teneko teo misy un organisme internationaux zay PDB dia fantatritsika tsara ohatry ny ahoana zany mety tokony vola ampiasana ny travers sociaux araka le niteneniko teo koa hoe tsy voatery mijanona eto Madagasikara fa afaka miasa ny ivelany satria reconnu izy ato hoe ny diplôme afaka miasa ny ivelany ianao afaka manao fianarana ianao ary tena manindro mihitsy zany zay tena mahavelona zany io asa na travers social io zany hoe anampy kely na Madagasikara amin'le hoe mahavelona le izy satria mikarama ohatry ny mpiasa rehetra zany ny mpiasa sosialy zay zany le izy le toe-tsaina fotsiny zany le hoentina manao an'le izy a no tiako ampiana kely ngambany hoe tsy manao asa soa fa manana toe-tsaina tia manampy dia manana finiavana manao an'le asa zay zany no hoe tiako tsy pihana kely eo anatin'le resaka hoe tsy asa soa le izy fa ianao kosa mikaroko zay mahasoa ny olona ao anatin'le toe-tsaina tian'le asa ianao a dia manana finiavana manao an'le asa satria le izy aloha asa sarotra fa kosa asa masina satria olona foana zany ny karakarainao anatiny mazava tsara mihitsy eny ary tapitra ny fotoanantsika ry izy menada omeko apampitoana ary ianareo mandeha tsirairay mihitsiny hitondrana fampafantarana fanetanana na fampitinana koa tsy maninona fa mety ny zavatra mba nomanonareo kely tany kanefa tsy namitanyko ato anatin'ny fandarana dia fotoana zany zao mba ampifantaranareo anazy mba afeno tsara ho an'ny any tokantrano ny fanazavana zay noetsika tamin'nyity androany ity fa dia tena mahafinaritra ny fahatsapana fa ay tsy asa soa fa asa sosialy ary misy ny mpisehatra io nivon'izay asa sosialy izay io metsika ny Andriamatoa Andria Mananjara Jean Fidèle no fitenena satria ianao mba miteny meloa teo mba izy indray zany no mitondra an'izay ataontsika hoe teny famarana an'izay sy izay rehetra tianao ampitaina toka mahafaly anay zany no mampafantatra atsika rehetrarehetra fa misy ny fitoerana fanofanana io ny tanora io ISTS Institut Supérieur de Travail Social eny amin'ny Mandromena Iavoloha dia manofana tanora na olon-dehibe ihany koa zay lina amin'ray resaka hoe asa sosialy zay na ty hampandroso ny tenany amin'ny resaka développement personnel na hampandroso ihany koa ity firenentsika ity dia marobe ny zavatra atao ao misy formation théorique misy ny formation pratique dia tsindriko etona foana zany fa tsy fanaovana asa soa zany ny atao hoe asa sosialy fa tena ianarana izy io dia araharotiko eto ny anairana ny fitondram-panjakana isa-sokatsiny mba hiara-iasa aminay makasika an'izay le teneniko teo izay hoe andrafitra ny mety hoe politika sosialy eto amin'ny firenena mba hifantoka mihitsy amin'ilay lafiny hoe inona ny fampandrosoana tena tokony ho azontsika atao eto amin'ny firenena
dia ny amaranako azy a dia misy an'io fankalazana ny journée mondiale du travail social io a amin'ny atalata ho avy izao a dia hanetanana atsika rehetrarehetra tsy isan-kanavaka mba ho tonga marobe anaraka ny séminaire zay atao amin'ny amphithéâtre eo ihany koa ny stand zay eo amin'ny tokotany ny amphithéâtre ary ihany koa ny mamarana azy dia ny rencontre sportive zay atao ny tapakandro ariva. Mankasitraka indrindra tompoko ary mitsika fitenena ihany koa ny to Marie Isabelle ime eny tompoko mankasitraka na Madagasikara mety ny amaranako azy ihany koa dia fanetanana kely tsy amerina ny teneny Monsieur Fidèle intsony fa manetana ny tanora malagasy izay liana te hiantsehatra ao amin'ny asa sosialy fa tena ilainy io indrindra amin'izao firenetsika izay ao anatin'ny fahasahiranana zao a tsara ny anarana ny asa sosialy mba ahafahantsika miantsehatra anavotra ny vahoaka malagasy a hitondra ny anjara birikytsika zany a ametraka n'ity firenetsika ity mba ho lavitry ny tebiteby sy ny fahantrana dia manarak'izay manentana ihany koa ny mpiasa sosialy rehetra zany a melanja ny ho andro iraisam-pirenena amin'ny talata io fa io ny tena anehontsika hoe tena misy isika ary manandanja ny asa zay ataontsika. Mankasitraka indrindra tompoko araka izany dia isaorantsika manokana izy menada nanaiky nasainy ny fandarana tamin'ity alina ity ny tato amin'ny akaviatsika Andriamato Andry Mananjara Jean Fidèle zay coordonnateur de formation eo anivon'ny Institut supérieur de travail social mandrimena iavoloana ny ISTS iavolo. Mankasitraka indrindra tompoko. Misaotranao Andriamato Fiantsokasika tamin'ny fanasana dia misaotra antsika rehetrarehetra naharitra ny jiry ny haino izay zavatra nataony teto. Tato amin'ny akavanantsika Ramatoa Razanina Malala Marie Isabelle Aimé coordonnatrice de formation eo anivon'ny ISTS mandrimena iavolo. Mankasitraka anao ihany koa tompoko. Mankasitraka na Madagasikara dia mankasitraka ny mpijery rehetra manerana ny nosy sy ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Mankasitraka ihany koa ny teknisiana rehetra izay mikarakara ny fandarana. Mankasitraka tompoko dia manao mandram-piona tompoko. Saotrany tompoko araka izany dia isaorana isika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ho anao izay liana sy maniry azo ny fanampanazavana io amin'ny fahitalavitrintsika io ny laharany telefony ny ISTS mandrimena iavoloa anampy anareo amin'ny fanontaniana zadino ny fotoanantsika amin'ny talata ho avy izao 2 maritra manomboka amin'ny valora sasany dia efa miray antsika etsy amin'ny ISTS mandrimena iavoloa isan'ny famela-piararakevitra ny maraina isika kosa ny lalao ara-panatanjahantena ny ariva fandarana kosa mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompovavy veloma tompoka. Chanel Maison de Beauté, un ultra auto, ni l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Mustad. Azo antoka fa atsirona andro rehefa amperahana amin'ny sardine Libérator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur. Mateza Tol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.